Izay ny amin'iny fa raha tokony androany ny voalohan'ny volana aogositra no nanomboka miatra ny tsy fahafahan'ireo fiara familiana avy aty amin'ny akavanana na ny volant droite dia fantatra fa nahembotra 3 volana izany ka tsy hiatra raha tsy amin'ny fiandohany ny volana novambra 2024 ny makasika izay indrindra ary no jerentsika ato anatin'ity sary ity. No hitarina hatramin'ny faha 1 volana oktobra ho avy izao ny fahafahan'ireo fiara familiana avy aty ankavanana na ny volant à droite mifamezivezy raha toa ka omaly no tokony fepitoana farany amin'izany. Raha ny fanamarihana avy amin'ny ministeran'ny fizahantany, ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro dia manana 3 volana ny tompon'ny fiara familiana avy aty amin'ny ankavanana anamboatra izany mba ho lasa ankavito ny fiara mifamezivezy eto amin'ny firenena malagasy ny familiana. Izany fanapahan-kevitra izany no niraisina dia toy ny fangatahana izay nataon'ny fikambanan'ireo tompona fiara familiana ankavanana. Raha tsy aivina dia nanatanteraka fitokonana teny Andotapenaka ny mpikambana ny alakamisy lasa teo izay nanao antso amin'ny fitondrana mahefa ary manohitra ny fampiarana ny didim-panjakana mandrara ny fahafahana mitondra ny fiara volant à droite. Ny fandrarana ny fanafarana fiarakodia familiana ankavanana kosa dia miatra manomboka androany ihany. Voalazan'ny ministera Piafa anisan'ny antony nandraisana izany fanapahan-kevitra izany ny fitombon'ny lozam-pifamoivoizana na ihany koa ny olana misy eo amin'ny fifamoivoizana izay ateraka ireo fiara familiana ankavanana ireo. Manambara kosa ireo tompon'ny fiara voalaza fa tsy izy ireo no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana samihafa.